fitariavana ny famindrampo sy ny fahasoavana ary ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Fiarahamandinika soratra masina nomborana amin'ity talata ity mitsangana ny salamo fa 5:10 andininy fa 7:50 hatramin'ny fa 4:90. Salamo fa 5:10 7:50 4:90. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: anjarako Jehova, miny mitandrina ny teninao aho, mifona aminao amin'ny foko rehetra aho, mamindrafo amiko araka ny teninao, mihevitra ny lalako aho ka mamerina ny tongotra eo amin'ny teny vavolombelonao, mandeha fainganao ka tsy nitaredretra amin'ny fitandremana ny didinao. Ny odidina tamiko ny famatoran'ny ratsy fanahy, tsy mba nanadiny ny lalanao aho, mamatonalina ny foazako hideranao no ny fitsipika ao marina. Naman'izay rehetra matahotra anao aho sy naman'izay mitandrina ny didinao. Jehova, eniky ny famindramponao ny tany, ampianaro ahy ny didinao. Amen. Ry Tompo midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay, ianao rery no mendrika izany satria Andriamanitra lehibe sy matahotra ianao, nahavita n'izao tontolo izao ary mbola mitandrina ny asanao mandraka ankehitriny. Izahay na kely sy bitika aza ao anatin'ireo vahoaka marobe eto amin'ity tany ity, eto amin'ny faritry ny fiangonana, dia notarianao tamin'ny fanahy masina ka tonga eto an-tranonao amin'izao ora sy fotoana izao. Izahay na kely sy bitika aza dia tsinjovinao amin'ny masonao ary toronao lalana, kanefa Tompo indraindray dia maniasi izahay ary tsy manaraka ny lalana sy ny fitsipika ka ho marina. Dia mangataka ny famelana avy aminao no ny amin'i Jesosy Kristy nandatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana, avelao ny elokay. Irao ny fanahy masina hampatoky anay, ny famelan-keloka tononao aminay tsiraray avy. Irao koa ny fanahy masina hitarika anay, hampianatra anay, hampaheranay mandritra ity fotoana ity. Dia hitombo amin'ny finoana izahay, hanana fahavonona rahateo koa, hitombo amin'ny fanoratena masina. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen. Fitsara toko 2:10 manomboka eo amin'ny andininy fa 5:20 hatramin'ny fa 2:30. Izay no voalazan'ny karatra mofinaina fa hitaritsika hatreo amin'ny andininy fa 3:30. Fitsara toko 2:10 andininy fa 5:20 ho faranana eny amin'ny andininy fa 3:30. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo izany. Isika rehetra manao hoe: ary tonga tao amin'ny Jefta ny farahin'i Jehova, dia nandeha nitety an'i Gileada sy Manase izy, ka dia nitety an'i Mispa an'i Gileada koa izy, ka niala tany Mispa an'i Gileada dia nandrosona kany amin'ny taranak'i Amona. Ary Jefta nivoady tamin'i Jehova ka nanao hoe: raha tolotra hoe an-tanako koa ny taranak'i Amona, dia ho an'i Jehova izay mivoaka amin'ny varavaran'ny trano hitsena, rehefa miverina somatsara avy any amin'ny taranak'i Amona ary ateriko ho fanatitra-dorany izany. Dia nandeha Jefta nankany amin'ny taranak'i Amona hiady aminy, ary natolo Jehova teo an-tanan'ireo. Dia namely azy izy hatrany Aroera ka hatrany akaiky ny Minita sy hatrany Abela Keramina, dia tanàna 20 ka be dia be no maty. Dia resy teo anoloan'ny zanak'Israely ny taranak'i Amona. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Eny Tompo, tsy mora amin'ny fisainan'ny zanak'olombelona ny manakatra ny hevitra ao Andriamanitra. Anao ny teny, ho tafio ny herinao izahay, mba tena tsiaro ho tafaraka aminao amin'ity fandiniana soratra masina ity. Asehonao ianay indray Tompo ny sitraponao mba ho fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
inona ho ny tiany mpanoratra lazaina tamin'ny voalohandohan'ny ty volany ity sika no niaraka tamin'ny bokyny mpitsara zomaza iandro izay inona ny tsaronareo efa niverimberina tamintsika koa ny boky mpitsara efa lany tsinjery mihitsy ny momba azy toko roapolo inona ho a le andinitsoratra masina farany ao samy nanao zay nahafalifaly ny fony iza le niteny anankiray teo le fiodinan'ny tantara manota fahoriana fibebahana famonjena zay hatrany hatrany io dia tena manamarika ny boky mpitsara fa manamarika koa ny fiainantsika zanak'Andriamanitra sasatry ny miarina ina koa ny mpitsara 12 tany saina indray ve le mitady le anankiray farany ohatra sarotra be izany sisany tsy voatony ndao hoe mba handramana samgara zay le oatra Debora Gi Jefta eto ambany masika fito sisa za loatra ny tsy maintsy nijery boky Otiniela iza koa Eoda Baraka Tola Jaira dia misy an'izany Elona dia iza koa Abadona dia tsy tadiditsony Ipitsana reo ary le izy mandeha tsy telotelo izy mazana ao amin'ny fizarana ao amin'ny boky inona koa ny manamarika ny boky ny mpitsara ilay tantara fiodikodinana eo amin'ny fahotana sy ny fahoriana fibebahana famonjena ny fisian'ireo mpitsara 12 nitarika tamin'ny ady sady mpitarika ara-panahy na koa inona re le andininy tena mba voamarikitsika ao ohatra ny teny tompo tamin'ny Gideona ange ohatra ny fiainantsika mandehana amin'izao herinao izao 6:14 izay raha tsy diso aloha jerena kely dia nitodika nijery avy Jehovah ka nanao hoe mandehana amin'izao herinao izao ka avonjeo ny Israely amin'ny tanany Midianina tsy efa naniraka anao vaho 6:14 ndahoarysika androso izay atolotra antsika eto dia ny daty sy toerana nitrangan'ny tantara fotoana moa zany fa tsy daty ny taona sy toerana ny nanoratra taona sy toerana nanoratana ary ny mpanoratra dia ny foto-kevitry ny boky tsy nomenantsika ao amin'ny taratasy tsony ny drafitra fa efa hitantsika tamin'ny zoma anankiray midrafitry ny boky le hoe 1-3 dia 3-9 ny tantarany mpitsara rehetrarehetra dia 7-12 fanampina tantara ny trangan-javatra nyseho ny faharatsiny ny fiarahamonina tamin'ny androny mpitsara zay le izy 1-3 mbola niditra tao ny fitarian'ny Josoa ny fahafatesany fanomanana ny zanak'Israely hiditra amin'ny vanim-potoanany mpitsara ny fisiany mpitsara 12 ny 3 ka hatramin'ny 16
ny 16 hatramin'ny 17 hatramin'ny 21 tantara fanampiny hanazava ny zava-nisy marina teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny mpitsara. Tsy natolotra antsika tsony izay mizara telo izy zany raha tsotsorina. Da hoary sika oviana no nitrangany zao tantara atao amin'ny boky ny mpitsara zao ary taiza ilay toerana. Mazava moa fa miditra ny tany Kanana ny zanak'Israely dia any amin'ny faritry ny tany Kanana zany ny zanak'Israely no mitranga izao tantara atao amin'ny boky ny mpitsara izao. Oviana voaingany sika nandinika ny boky ny Samoela voalohany, Samoela faharoa, ary eto isika boky ny mpitsara alokelin'ny Samoela. Raha nyresaka momba ny boky ny Samoela voalohany sika dia ny hoe ny tantara miseho ao dia nitranga mandidina ny 100 ka hatramin'ny 100 talohan'ny Kristy. Zay. Ity kosa indray zany dia tokony heverina raha ny voalazan'ny mpandinika nitranga talokelin'izay satria talohan'ny vanim-potoana ny Samoela dia tokony ho nitranga 570 hatramin'ny 100 talohan'ny Kristy. Vanim-potoana manodidina ny 200 na 300 taona teo eo zany ny fitrangan'ny zavatra tao amin'ny boky ny mpitsara. Io le nijerentsika hoe misy fitanisana ao amin'ny boky ny mpitsara ao hoe iza no ny tsara nandritra ny 70 taona, iza ny tsara nandritra ny 80 taona, raha totaly ireo dia tena manodidina ny 300 teo eo. Dia io zany ho ilazana hoe talohan'ny Kristy dia tokony ho tany amin'ny taona 570 hatramin'ny taona 100 mialohan'ny idirana ny vanim-potoan'ny fahampanjaka no nisiny ny vanim-potoana mpitsara teo amin'ny zanak'Israely. Voalaza teo hoe nitoerana dia tany Kanana izay niovahiny telo hoy ny mpandinika. Ny voalohany moa zany dia ty zanak'Israely miditra ao amin'ny tany Kanana ity, io ny faritry ny tanin'ny zanak'Israely izay voazarazara ho an'ny foko 12 sy ho an'ny Manase sy Efraima izay zavikelin'ny Israely amin'ny Josefa. Mpianatra sekoly alahady kosa mahay an'izany tsara. Fa nanjary mpandova niaraka tamin'ny zanak' Jakoba na zanak'Israely. Resahana tao anatin'ity mofinainy ity moa zany Manase zany. Ny fiovana faharoa nitombo hery ny firenen'ny Israely tamin'ny andron'ny Davida sy Solomona dia nitatra be ny tanin'ny zanak'Israely. Fa no ny vita ny ady lehibe faharoa 770 dia teny niova tanteraka ny ara-jeografia ny Israely. Misy ny hoe Palestina sy Israely. Ny zavatra ifantohantsika dia hoe averina foana ny hoe tsy angano akory ny tantara ao amin'ny Baiboly, fa mety niova no ny antony ara-tantara koa teto amin'ny zao tontolo izao ny zava-nitranga tamin'ireny toerana ireny arakaraka ny vanim-potoana. Hitantsika eto zany fa misy fiovana ara-pamaritana amin'ny jeografia ny atao hoe faritry Israely tamin'izany sy ny faritry Israely ankehitriny. Dia mandroso ihany sika ny taona sy ny toerana nanoratana anyity boky ny mpitsara ity, iza koa no mpanoratra. Raha ny mpanoratra dia tsy hita mazava hoe iza na iza. Ny Samoela faharoa dia tsy hita mazava koa fa mpandinika araka ny voalazantsika tamin'ny talata dia netretiny olona hoe Ezra. Fa eto kosa ny voalazan'ny mpandinika dia tokony ilay Samoela izay nanarakaraka eo amin'ny tantara eo no manoratra nyity tantara atao amin'ny boky ny mpitsara ity. Aiza ny toerana? Dia tokony ho taiza ny toerana? Tokony tao amin'ny tanin'ny Israely any ny toerana nanoratana satria ao rahateo no mbola mitohy ilay tantara taorianan'ny boky ny mpitsara. Ny fanoratana dia manodidina ny 510 ka hatramin'ny 100 talohan'ny Kristy. Dia mbola mampiaiky ihany hoe ahoana moa no voasoratra
tantara efa trany amin'ny 200 taona lasa na 500 taona lasa dia mbola voasoratra ihany. Inona ny miasa ao anatin'izany? Ny fanahy masina mampatsiaro, mampianatra ny zavatra rehetra mba hafana mirakitra ny tantaram-pamonjen'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra tsy leo mamindra fo, manota fahoriana, fibebahana, famonjena. Ny foto-kevitry ny boky efa nambara koa io tamintsika tamin'ny nandinika ny boky Mpitsara amin'ity volana ity, fa averina mba hazoana mampifandray azy eto amin'ny anjara mofinainantsika. Ny hoe fiverimberena ny firenen'Israely amin'ny fahotana, amin'ny fahoriana, amin'ny fibebahana, amin'ny famonjena. Foto-kevitra arak'izany dia hoe rehefa miala amin'Andriamanitra ny zanak'Israely, isika fiangonana ankehitriny dia voamafy isika, voakapoka isika, ary ny fiverenana ihany no fanasitranana. Ny fiverenana amin'Andriamanitra ihany no fanasitranana. Dia izay ilay foto-kevitra mandrosika amin'ny anjara mofinainantsika. Mpitsara 220 hatramin'ny 230. Andiny vitsimonsy ireo angalatsika lesona enti-miaina indray. Ny zava-nitranga manodidina nyity perikopantsika ity, anjara mofinainantsika ity, ny fisiany Jefta, izay mpitsara mitarika indray ny ady ny zanak'Israely. Izay moa ny antony 700 sy ny 930 mafy ny adinay be ny tahotra. Jefta dia zanaky ny vehivavy janga tamin'ny Gileada. I Gileada io dia nitondra ny Jefta tao amin'ny tokantranony hafa indray. Izany hoe niteraka ny Jefta izy dia nentiny Jefta izay niterahany tany, tsy fantatra aloha na iza fa izay ilay tantara. Rehefa maka isika eo amin'ny 120 voalohany hatramin'ny 5 ny ahitantsika ny mombamomba ny Jefta. Nentiny tao an-tokantrano izy nanambady vehivavy vaovao izy, ary niteraka maro tamin'io vehivavy io. Rehefa nandeha teny ny fotoana dia nailiky ny zanabady ny Gileada i Jefta, ka tonga nipetra-jery nandositra tany amin'ny tanàna atao hoe inona leo ambany eo teny voalohany andrasy aloha fa izay tenen'ny tonton Roger izay toba sa toba izay anaovantsika azy fa tsisy accent circonflexe ao dia ataontsika hoe toba. Nandositra tany izy dia voalaza ny soratra masina hoe nanangona jilamboto. Nanatona azy ny jilamboto sa ahoana moa ilay izy izao? Dia nisy olo-poana nivory teo amin'ny Jefta ka niaraka taminy. Tsy tenitsika hoe gros-bras io na inona fa tena niaraka tamin'ny taritary izy zany. Dia lasa tafika matanjaka izy. Rehefa anafika ny Amonita dia tonga tany amin'ireo tariky Jefta ireo ny mpiray firenena aminy hoe andao fa manafika ny Amonita, andao ianao hitaritafika hifanohitra amin'ny Amonita. Izay ilay trangan-javatra eto. Dia ho Jefta hoe zange efa narianareo maninona ny alainareo indray. Izay eny amin'ny 9 andao fa ianao mihitsy ny hanavitra ny firenena. Dia mbola miverina ny amin'ny tantarany Davida ihany isika. Ilay nailika nanjary ivon'ny firenena. Ilay niainga tany amin'ny fiandrasan'ondry lasa eo amin'ny seza fiandrianana. Ilay nailika ny rahalaany tahaka ny Josefa lasa tonga praiminisitra nanavitra. Ilay Jefta tsy nirarahin'ny inona moa zany ny filazan'izany? Zanabady ozy tsika malagasy fa demi frère ozy ny frantsay. Tsy nirarahin'ny demi frère any dia nanjary nalaina indray
ho mpanavitra ny fireneny. Zany zany a foto-kevitra hitantsika koa amin'ny soratra masina. Indrindray amin'ny fiainan'ny fiangonana dia izy mahatsiaro hoe za ily, za tsy mba henona mihitsy. Kina andrarainao an'izany? Ivon'io fiangonan'io foana ianao. Ny olona mety tsy miainanao fa Andriamanitra mametraka anao amin'ny toeranao, tsy tonga ho azy eo amin'ny fiangonana eo anao fa misy ilan'Andriamanitra anao. Ianao ilay mety hampangina, ianao ilay mandevitra amin'ny tsy fiainonanao, tsy maninona zany. Fa mandeha ny foana ny tantara, mitoera mahatoky eo foana fa misy lalana hitondran'Andriamanitra anao, tahaka ny Jefta, Josefa, ry Davida. Zany dia ampahirezana antsika ry havana. Indray moa asana misy eto zany na tsisy fa any amin'ny fiangonana manodidina Antananarivo dia misy an'izany hoe tompo-piangonana. Izay vahiny tsy mahazo laka mihitsy. Mbola misy aty ve zany? Inona zao ny anaovanareo ohatran'izao amin'izany? Fa raha makany ambanivohitra any ianao ka hoe manorim-ponenana, ela mihitsy ianao vao tafiditra eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Satria misy an'izay toetr'izay zay na efa tafiditra ianao dia hoy ny sasany hoe ahoana no entin'ny vahiny ny fiangonana? Fahoana? Zay ny tiana hiviana dia hoe mety mahatsiaro voahilika ianao amin'ny fiainan'ny fiangonana fa tadidio fa no ny asan'ny fanahy masina izay momba anao, mameno anao dia ivon'ny fiangonana foana ianao. Eo avovoan'ny fiangonana mandrakariva ianao Andriamanitra tsy manilika anao. Ny mpitsara toko faraka ambin'ny folo andin'ny fahasivy amby roapolo hatramin'ny faharoa amby telopolo dia mampiseho ilay fitarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra mahatonga ny Jefta hitarika ny zanak'Israely tamin'ny fandresena ny Amonita. Ny hevitra ahatsoahana zany dia ny hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ihany no mampisonitra sy manandratra ny tsirairay. Teo amin'izay hoe toeran'ny tsinitsino ny Jefta fa nitadiavina indray. Na olona tsy ara-dalàna ary izy hoe zazasary indray moa zany tsy ndelanina andao fa ilay vehivavy ny tsy hita tany amin'izay maha izy azy ihany. Na inona fiavinao ara-nofo rehefa tonga aminao ny fiantson'Andriamanitra ka mameno anao ny fanahy masina dia manandanja eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Omeny andraikitra eo amin'ny sahany sy ny ankonany ianao. Ary mahomby amin'izany. Ireto misy fanamariana vitsivitsy. Jefta ny dikany raha miainga amin'ny hevitry ny teny, ny dikany teny sy ny anarana dia ny hoe mpisavalalana. Mpisavalalana. Gileada dia faritanin'ny Gada sy Robena taranaka anankiroa avy amin'ny Israely. Foko anankiroa zany no petraka tao amin'io faritro. Ny ray aman-dren'ny Gileada, ray aman-dren'ny Jefta dia voalaza fa Gileadita. Manase dia voalaza teo hoe zanak'i Josefa fa tonga ny fampizara lova tamin'ny zanak'Israely ka naka ny sisiny atsinanana tamin'ity Gileady ity izy raha ny fizarantany tamin'ny andron'ny Israely no zohina. Ny atsinanana tamin'io anazy dia mikitsaka kely mekandrefana koa izy. Ao anatin'ity faritry Gileady ity zany Manase fa ny ampahany azy kosa dia mbola misy sisiny any andrefana. Dia mpiombona tao izy. Ao moa zany voasoratra ilay hoe ary tonga tamin'ny Jefta ny fanahin'i Jehova dia nandeha nitety any Gileada sy Manase izy. Faritra ireo ilazana anjara lova, faritany ilazana anjara lova ohatrany hoe faritany ny maro-vatana. Ambodratrimo ny tiana holazaina amin'izany. Faritra ilay foko ny tenenina fa milaza faritany koa zany. Faritry ny Anteshaka. Zao moa teny anazy. Faritry ny tsy mety dia mitodika any avaratra somary andrefana antsika. Dia ohatran'izay. Ny Mizpa fitiliana ny hevitra izy io na
fisafona. Raha voalaza ny soratra masina eto hoe ka dia nitety any Mispa any Gileada koa izy ka niala tany Mispa any Gileada dia nandroso nankany amin'ny taranaky Amona. Ny zotra ny fiakaran'ny Jefta teo amin'ny ady zany dia nitetin'ny faritra izy avy eo tao Mispa. Teo izy no nitaratra ny fahavalo ny zanak'Israely dia ny Amonita mahatonga azy anao fanekena eo ny andininy fahatelopolo. Raha tena atolotra ao eo am-pelatanako eo am-pelatanan'ny Israely ny taranaky Amona dia ataoko fanatitra ao anao izay mitsena voalohany, mivoaka ny varavara mitsena voalohany, tantara ratsy be mihitsy io. Mitohy eny amin'ny andininy faefatra amby telopolo sy ny manaraka. Dia teo koa no heverina hoe nanaovany an'ity voady nampidi-doza azy ity teo Mispa. Izy le mijery iny no nanonona n'ilay voady. Dia izay no mahatonga ny hoe teo Mispa ilay toeran'ny fitiliana sy fisafona fitarafana ny fahavalo no nanonany an'ilay voady teo anatrehan'Andriamanitra. Amonita, iza moa ireo Amonita ireo? Aza vakiana ny taratasy. Rehefa ravan'ny afo moa zany Sodoma sy Gomora dia nivoaka ny tanàna Lota sy ny vadiny ary ny zanany vavy anankiroa, fa rehefa nierika ny vadiny Lota dia tonga vongatsiry. Eo ilay tantarany nipoiran'ny Moabita sy ny Amonita. Tsy nahita hoe lahany eto zany ny tantara koa Lota sa ho koa ny zanany vavy, izay ilay tantara. Dia nataony izay, ny zanany vavy moa no tena izy, nataony izay iarahana tamin'ny dadany, ka ny vavy matoa dia nahazo ny Moaba, niteraka ny Moabita. Ilay faravavy zanany faharoa dia nahazo ny Amona, nitondra nipoiran'ny Amonita izay fahavalo eto. Hitantsika eto amin'ny tantarany mpitsara fa na ny Moabita na ny Amonita dia samy nitsangako fahavalony zanak'Israely avokoa. Fahaviaza marina moa zany ry Lota. Any amin'ny Genesisy ny tantarany Lota, rehefa nantsony Abrahama hoe miala amin'ny havanao dia taritary, andao re Lota zanak'anabavy dao mba handeha any dia efa olana. Ny tompo manao hoe miala amin'ny havanao fa manina mbola misy ampahankavana raisinao ihany. Efa niteraka olana ho an'ny Abrahama io raha manaraka ny tantarisika, fa rehefa niroborobo ny fiarian'ny Abrahama sy Lota dia nangataka ny fahareovantena ny Lota. Tamin'izay dia hoy Abrahama hoe eny ary io ny faritany safidio izay tianao. Dia inona koa ny mbola nataondry Lota? Zanaka nefa manararoatra be, le tany masaka rehetrarehetra no nalainy. Izany ilay olana ny hoe ity fanarahana ny antson'Andriamanitra ity tsy hanaovantsika izay tiantsika atao. Andao mba taritary taditsika koa ny nampiady an'i Paoly sy Barnabasy, i Marka zanak'anabavy Barnabasy, alao izy mba hiaraka amintsika. Tsy mila hozy Paoly. Eo io nandeha dia niala ho azy keo indray hoentiny. Dia ohatrohatr'izay foana. Ty antson'Andriamanitra ty tsy azontsika hanaovana hoe izay tiantsika ataona hoe mahafinaritra antsika. Tsy azo hanaovana resaka taritary izy ity, fa iza ny nantsona dia mietrehanao fa ianao no nantsona fa hoe atsoko koa ihany na hiaraka andrava ny asanao. Dia ohatran'izay Lota, rehefa tonga zany ilay famaizan'Andriamanitra, fandravana tamin'ny alalan'ny afo, ny tanàna farahidiny indrindra tamin'ny fahotana, dia io no nahazo an'ny Lota. Mitohy ihany zany ilay olana, ilay fiarahany tamin'ny zanany, niteraka ny reto fahavalo ny zanak'Israely. Fa iza kosa moa Israely? Avereny vetivety ny tantara. Zafikely ny Isaka ve Jakoba? Zafikely ny Abrahama zany
ry i Jakoba dia zafiafiny zany a reto zanak'Israely reto. Azonareo ve? Zany hoe amin'ny ara-nofo dia inona ny filaza zany amin'ny teny malagasy? Avateteziny zanak'Israely ny Amonita sy ny Moabita satria zafy ny mpifaninana zany. Tsy haiko tsony fa anohaniny le izy avateteziny. Fa na dia misy roam-pihavanana nofo zany aza raha mitsika mbola manan-danja zany, fa amin'izao ny ohatrany hoe taloha zany mbola hoe avateteziny reny dia mbola eritreretina foana. Amin'izao indrindray ny iray tapoary ohatrany tsy mifakahita tsony tsy mifakahita tsony fa mifakaheno telefona ny tiako lazaina. Avateteziny mbola manan-danja zany. Sainga jero tsara fa ilay fitondran-tena nahatonga ny Moabita sy ny Amonita dia zavatra tena tsy nety re, tena tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mitarika an'io toedraraha io. Ohatran'izany koa ny Edomita sy ny Israely dia ohatran'izay foana ny taranak'Ismaela sy ny taranak'i Isaka mifandrafy foana ireo. Le fitondran-tena tsy metimety zany miteraka olana foana ary voakasika io ny fitondrana voka mialohan'ny fanambadiana, na dia ho atao mariazy ihany ary raha tsy nrozy tamin'ny fibebana marina. Zay no hoe ory zareo aza maivanina re ty fanamasinana fanambadiany ty aza maivanina ny amin'ny fanorenana azy dia efa kadio mihitsy ny fahamasinana eo amin'ny fiainana ny fanambadiana. Aza atao hoe aoriny io fa tsy mahazo permis de construire. Tsangatsangana foana eny lasa bidonville ny tokantranonareo ny farany satria manino tsy mahazo fahazon-dalana anorina amin'ilay mpanorina ny fanambadiana. Any dia tokony fantatry ny tanora zany sy ny fiangonana. Be dia be ny tokantrano bidonville. Avelantsika any iny fa izay ilay loharany ipoiran'ny fahavalon'ny zanak'Israely tamin'ny andron'ny Jefta. Rehefa mamaky moa isika eo amin'ny toko 7:12 misy an'ilay tantara dia hitantsika eo ny adiny Jefta sy ny zanak'Israely amin'ny Amonita. Hitantsika tsy mivantana ny fifandonana ara-politika amin'ny Moabita dia misy firenena anankiroa manafika azy eo fa tsy tadidiko anamaky fa tsy tadidiko le izy. Fa ankoatra ny Amonita zany izay hatrehany eto dia nisy an'izay fifandonana ara-politika izay tamin'ny Moabita dia misy firenena anankiroa hafa izay nanafika ny zanak'Israely. Fa itinina hatrehany Jefta eto amin'ny perikopa misy atsika dia io ilay Amonita ilazana hoe miteraka olana foana reny fitondran-tena tsy mety reny, tsy teny hoe nahoelana ho aingana fa eo amin'ny tantara profin'izany izay voalazan'ny Baiboly. Eto manoloana antsika reto voambolana anankitelo izay andraisantsika foto-kevitra fanampiny amin'izay efa ny fampizarana teo. Efa miverimberina foana fa mamaraparana ny loha hevitra moa isika ny amin'ny hoe farahin'i Jehovah roa iave. Hevitra teolojika dia mampiseho fa Andriamanitra mihitsy no mahatanteraka ny sitrapony eo amintsika tsirairay, ao amin'ny mpanompony tsirairay amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahy masina, amin'ny alalan'ny fanomezany ny fanahy masina no hanatanteran'Andriamanitra ny sitrapony amin'ny mpanompo izay nantsony. Tahaka ny navitany Jefta nitarika ny zanak'Israely ka nandresena ny Amonita. Amin'izany ny antsoina antsika dia ny hoe matokian'Andriamanitra. Me fanahy masina izy ampandresa antsika ahafahantsika miatrika ny andraikitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Za manderery mihitsy aiza ny fananao Andriamanitra. Zay le hoe vao maraina dia angatao ny fanahy masina
ariva dia angatao ny fanahy masina miatrika fiainana rery tsisy fanahy masina zany a dia miraparapy eto amin'ity zao tontolo zao ity. Ny faharoa dia ny andininy fahatelopolo. Jefta ny voady tamin'i Jehova. Voady io ny dikany amin'ny Hebreo neder, tsy hoe biscuit vaovao akory io. Ny voady dia teny ataon'ny olombelona amina impony amin'Andriamanitra. Napetraka eo ny hoe fanekena berit izay miainga avy any amin'Andriamanitra kosa ary valin'ny zanak'olombelona. Io ilay eto amin'ny altara. Miteny Andriamanitra dia mamaly ny fiangonana ilay olona manaiky an'Andriamanitra. Ao amin'ny tantaran'i Noa, Genesis 5:5 asa moa ny soratako sa tsy. Genesis 5:5 ohatra. Alao jerentsika kely. Io fanekena io fa tsy voady a. Andriamanitra zany a tsy manao voady fa ny olona no manao voady. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Indro izao ilehibe efa manorina ny fanekeko aminareo sy amin'ny taranakareo mandimby anareo. Andriamanitra no manorina fanekena, mamaly ny olona. Zay ilay fanekena. Iny ilay eto amin'ny altara. Ny voady izay nataony Jefta teo Mispa dia teny nataony tamin'ny impony, tsy niteren'Andriamanitra izy. Hoe zao ny mba ataoko raha toka resy ny Amonita. Dia voady napidi-doza. Iza no nivoaka voalohan'ny varavarana, ny zanany vavy, mbola tsy manambady, vavy tokany. Loza koa i Jefta, tena hovinoko atolotra an'Andriamanitra zany ianao. Tsy azo tomina tsony ny voady tanterana. Io tsy ataka an'ilay hoe raha misy maintimainty ny kisoa dia iny ny atolotra ho an'Andriamanitra. Tsisy ho fa fotsy be daholo. Dia hoy le pasteur hoe rangaty ny masina ane maintimainty atolory io. Misy atsika ny an'izany a. Dia tsy azo tomina io. Anontany atsika ary a, ohatry ny mbola manana fotoana kely sika, inona no mahasamihafa ny rakim-pisaorana sy ny voady? Hoy ny mpilaza raharaham-piangonana, rakim-pisaorana voady fahafolo-karena. Inona no mahasamihafa an'izany? Asoroko ilay fahafolo-karena. Iny mazava be iny. Raha nareo re zany efa nampianariko teto io fa tsy tantatra natadidinareo. Raha nareo zany mahafantatra an'izay fa marina ny tenen'ny tontolo iony. Raha nareo mahafantatra an'izay, inona ary ny tsara atao rakim-pisaorana sa voady? Manana mba izy roa. Ilay rakim-pisaorana zany a fisaorana fa hoe nanao zavatra taminao Andriamanitra. Alleluia, point. Fa ny voady a mety fahatsapana hoe nanao zavatra taminao Andriamanitra, teraka ny kisoa 2 be zao ny zanany, ka omeko Andriamanitra. Nanao voady zany ianao rehefa mbola teo ilay kisoa iny fa tondra teo ozy ny pion. Tondra firy dia tsy fantatra mangeza be ny kibony. Ny anankiray amin'ireo atolotra eo an'Andriamanitra. Riana ny voady hoe raha teraka soamantsara dia omeko anao ny zanako. Samuel io nataony zany. Ny Jefta koa eto dia nataony zany. Raha toka resy soamantsara ny Amonita, atolotra ho fanatitra hodorana eo anatrehanao Andriamanitra izay mitsena, mivoaka ny varavarana voalohany ka mitsena ny zanany vavy zany, tsy nysotominy intsony. Dia izay le voady. Ny zavatra ho ataonao ho an'Andriamanitra no tononinao eo amin'ny voady. Tsy voatery hoe nisy fahasoavana no raisina, fa anio aho dia manao voady fa inona ny tianareo teny iny?
ohatra hoe tsy manao an'izany tsy sotro tokatsony voady zany de tanterao le voady tsy foka sigaratsony ohatra tsy teny ratsy tsony zay le voady tsy voatery hoe nisy kisoteraka na nisy vokabary amatony fa finiavanao fotsiny tsisy condition zany nenjefita eto misy condition hoe raha maresy ny sasany koa raha mivoaka hôpitaly am'izao de hiditra katekomena inona kony teo matiany izy tsy niditra akory mbola niaina teo heritaona afaka ranao katekomena tsara ohatran'izay le tsy nisy hoe tsy voatery isy hoe zavatsoa ndraisina tamin'Andriamanitra voanao voady fa finiavanao fotsiny zao manomboka zao ady ianao an'ity raha mpisaorana dia fankasitrahan'Andriamanitra no ny vitan'Andriamanitra kosa taminao dia nisy tomana ny saintsika hoe ndery mba hanao voady inona no mba ataonao an'Andriamanitra anao zava-dehibe tamintsika ny tompo inona no mba ataonao anompo an'Andriamanitra teny zao a dia iomana hofidiana dia kona fa tsy hoe efa tonga fifidianana vo tseritserin'ny daholo teny zao a Jesoa dia ilona mibavaka iazakazaka amin'ny fanompona mba hotsarovanao hofidianao amin'ny anjara fanompona manokana indray androany manana voady ary io tsy tenitenenina fotsiny fa tena saintsainy lalina ny fahatelo farany ny fanavotana izay tsisy voambolana manokana moaty fa miafina ao anatin'ny texte eo ambany masosika mbola mampiseho hatrany fa Andriamanitra ihany no tompony famonjena ary tsy leo mamonjy ity Andriamanitra ivavahantsika araka ny soratra masina ity raha mbola eo koa Andriamanitra mbola tsy nanapitra ny famindram-pony dia vavantsika tsy miteny amin'ny fibebahana marina no ela araka ny boky mpitsara hoe manota ory mibebaka vonjena tena tsy miova amin'izany Andriamanitra raha ny foto-kevitra atao amin'ny boky ny mpitsara azo atokisana mandrakariva ny famindrampon'Andriamanitra sy ny famonjeny ary izay moa ny tenin'ny tompo hoe tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra dia hatreo ariavana ny ombonantsika tena enary tsenjely le mpitsara 12 sa miverina indraindray andro any boky mpitsara dia etsika mbola ifanontany eto zay ny tantarany Jefta ilay nailiky ny raitapoa tonga mpisava lalana teo amin'ny azy tamin'ny Amonita foto-kevitra tetikoa no hoe tandremana ny fitondratena fa miteraka zava-doza ao anatin'ny fiombona sy ny fihavanandreny mandrakary olana foana ny hoe zanabadiny tsy misy an'izany mahalana ny hoe dia miaraka tsara izay ny ilana fitandremana hoe raha mety iroso amin'ny fanambadiana efa samy mitondra zanaka dia miomana ifanaiky fa tsy rehefa ao vao hoe tsy ambonina tabatra izy dia tiany nianina bebe ny loka dia rehefa ny dada dia ny zanaky ny dada mahazo bebe loka dia rehefa neny ny zara dia ny zanaky neny mahazo enjana be fa rehefa miditra ny toe-javatra anankiray dia miomana anaiky io mbola tenenina ihany fa na dia hoe ny fitondrana voaka melohan'ny fanambadiana rehefa manaiky ianao anambady ahy tsy nitereny indrindray moa teritereny tena afa-baraka izay ray aman-dreny fa tsy maintsy mivadinareo indrindray efa tenena tena tsy tereny ianao fa vitanay ny zaza anankiray ka tsy tereny nefa rehefa avy eo inona koa latsalatsa mahazo ao atokantrano ao tsy tena miaingany ry havany io fa tsy hoe rehefa le hoe samy mitsaraka dia samy mitondra zanaka tsia na hoe nanambady vehivavy anankiray efa niteraka ny lehilahy anankiray dia eo vao hoe tsy anay io fa rety ihany ny atsika fa io tsy nitambarantsika rehefa miditra amin'ny toe-javatra anankiray toe-drara anankiray eo anatrehan'Andriamanitra dia manaiky izay tena mitondra ianao no natao sahazany io
tapitra foatra mitady hitatra le resaka. Eny ary ravana fitsasany latsaka 2 minitra zao, 2 minitra kely andraisana fitenenan'olona anankiray. Tsy mijery ary itsony a. Andao dadalantotra manan'olona zainy. Oriza mivady o tanàna Tsilozanadala. Fa ianao lehilahy mandendeha io a, misy vehivavy tsy fantatrao zany. Ianao vehivavy mandendeha io misy lehilahy tsy fantatrao. Tsisy irarahiny ianao na manambady ianao tsy manambady. Tsapatsapa eo izy aloha, so dia mba any ihany. Fa mila fijoroana, fiambenana ho ianao ahoana ny ambenana. Tsisy ohatrany hoe soratra masina arak'izay nampianarin'i Jesosy antsika eo amin'ny nisy tany anefitra, inona nandresen'ny fakapanahy ka tsy fanonona soratra masina izay mihetsika. Raha Gideona zany dia tokony anao aza mijangajanga, aza mijangajanga. Tsy tadidiny zany. Rehefa tadiditsika ny soratra masina, ohatra hoe misy paiso masaka be etsy. Ohatra ny tena mampiteako izany goavy. Dia hoy ny soratra masina tsarotsika hoe voasoratra hoe aza mangalatra, aza mitsiriritra dia tapina ange ny taominy devoly. Inona nahatonga ny Genesis 3 fa tsy ny fifehezan'ny vehivavy ny tenin'Andriamanitra, ny tsy fifehezan'ilay vehivavy ny tenin'Andriamanitra. Dia nirorosaina teo izy. Ity ny lazain'Andriamanitra pitopitsohan'ny devoly teo efa nianarantsika koa zany dia roboka ny vehivavy. Dia ohatran'izay. Ny filofosana amin'ny fianarana sy fiainana ny tenin'Andriamanitra ary miaraka amin'ny vavaka. Zay. Tany anefitra ny Jesosy nentin'ny fanahy tsy hoe alain'ny mpanahy fotsiny fa nanina izy tany, ny fahadianina izy tany. Vavaka sy soratra masina. Zay no andresena ny fakapanahy. Na fakapanahin' io na fakapanahin' na fakapanahin'ny voasary io na fakapanahin'ny paoma io na fakapanahin'ny henakisoa io na dia izay ihany no andresena azy. Fakapanahin'ny henakisoa moa dia hoe aza mihinana kisoa dia ahoana hoe soratra masina. Ny soratra masina hoe izay hena rehetra amidy eny an-tsena dia ano. Hoy ny soratra masina hoe izay efa nidiovina dia efa mety. Tsy haiko izay toyany fao amin'ny asan'ny apôstôly. Ndao ary tapitra ny tapitra ery ampiavila miresaka na manaraka indray azo raisina foana. Hivavaka isika riavana. Misaotra anao Andriamanitra ho ity fotoana ity nahafahanay nitombo tamin'ny fahalalana ny soratra masina ary omeo anay ny fanahy masina. Mba tsy hijanona ho fahalalana fotsiny ireny, mba tena andraisanay lesona ho fiainana. Ampio izahay hitandrina tsara ny fitondrantenanay, mba tsy hiteraka romoromo amin'ny taranakay ny fitondrantena ratsy. Apetraka eo am-pelatananao Tompo ny hoavin'ny firenenay, mba ho fenonao fandresena hialohavanao amin'ny fisavan-dalana fitarian'ny fanahy masina ireo mpitondranay, mba hiala ny fahantrana eto amin'ity Madagasikara ity, mba ho resy ny anoanana sy ny mosary. Apetraka eo am-pelatananao ny fiangonanao, mba ho fiangonana mitarika ny olona amin'ny ady ara-panahy, andresen'ny fiangonana ny fakapanahy samihafa, ahafahan'ny fikitra mafy aminao mibanjana anao Kristy ilay tompo ny finoana. Ary amin'ity tontolo andro ity dia mbola ankininay hatrany eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny fiainanay. Ho tsapanay fa marina ny teninao, tsy mahefa ninona izahay raha misaraka aminao. Dia omeo anay Tompo ny fandresena tahaka izay efa nanomezanao izany an'i Jefta sy ny zanak'Israely. Ampandreseo ny zavatra rehetra tsy araka ny sitraponao, mety harantirantin'ny Satana manoloana anay izahay. Ampandreseo ny fahalainana sy ny akamoana izahay. Ampandreseo ny fahakiviana izahay, ary ataovy modely sy fitaratra any amin'ny toeram-piasana ny fianarana, any amin'ny ankonana misy anay tsirairay avy. Atambatrary ny vavakay amin'ny anampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany ho taky niny an-danitra.
mehoany an'io izay anina sahaza ao anay ary mamelany erokay tahaky ny namelanay izay meroka taminay aza mitondra anay mifakapana manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisoary nitsodra ny tononona amin'ny anaran'ny tompo Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandrindro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay izay ny hahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy matoky izay ny antso anareo izy no hanefa izany amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.